Mahakasikatrariny kosa izay resaka autisme izay ilaina ny fandraisana andraikitry ny tsirairay raha ny voalazan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary vonona anampy raha teo ny fitondram-panjakana eo amin'izay sehatra izay. Mandrina ny 800 an'ireo autiste dia tratrany antsoina hoe syndrome d'Asperger raha ny voalazan'ny filohan'ny association des autistes à Madagascar na ny AAM. Ny autiste zany misy karazany maromaro. Misy ny atao hoe syndrome d'Asperger. Zareo amin'ny syndrome d'Asperger zany no afaka miasa satria zareo dia afaka miresaka ohatra ny hitanareo tamin'ny tahina teo. Izy zareo reny zany tsy manana olana araka communication fa manana problème izy amin'ny resaka socialisation sy comportement. Dia zay zany le mampatonga anay miteny hoe raha voaray an-tanana dia mbola kely ry zareo autiste dia misy fivoarana ao arinao zay azontsika raisina. Le Asperger lazaiko anareo reny 20% ngamany ao anatin'ny autisme. Fa ny ankabeazany zany dia le autiste atypique zany hoe somary sahirakirana ihany amin'ny fomba firesahana manolona, mety mamerina teny izy mahazo ny zavatra rehetrarehetra lazainao fa sahirana izy mampita ny zavatra tiany lazaina sy mamaly ny zavatra anontanianao azy. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia nanamafy fa azony olona autiste atao tsara ny miaina ohatran'ny rehetra fa mila fandraisana andraikitra izany. Azony atao tsara miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra dia tena mila fanohanana, mila fitiavana, mila fanampiana manokana izy, mila fijerena manokana mihitsy isan'andro isan'andro. Tsy hoe ny ray aman-dreniny ihany fa manodidina anazy ny mpanabe, ny fitondram-panjakana dia mila manohana ny reto zaza reto amin'ny fomba manokana mihitsy satria rehefa tena mahatsapa izy ireo fa tena misy fitiavana manodidina anazy, mahatsapa izy ireo fa tena tian'ny olona izy ireo dia mivoaka n'ireny hitantsika reny. Afaka ataony tsara mitombo, afaka ataony tsara mianatra ary dia afaka miaina ohatran'ny olona rehetra izy rehefa ao anatin'izay fitiavana izay. Misy moa ireo ray aman-dreny no mbola miaotraotra manantona ireny fikambanana sy ifitoerana mandray an-tanana ny ankizy autiste ireny. Anisany azoko atao hoe angamba mampatahotra ny ray aman-dreny iseho dia le fieritreretana hoe mason'ny olona zany mason'ny olona mijery ety ivelany izay miteny foana matetika hoe ratsy taizany zanany adala ny zanany misy namisavy ny zanany nidirany devoly ny zanany. Ireo zany anisany mampiahotra ny ray aman-dreny izay mampatonga anazy manafina ny zanany ihany fa zao zay dia manentana nareo ray aman-dreny asehoany zanakareo eto any amin'ny toerana rehetrarehetra misy ny olona aza menatra nareo dia zao ohatran'ny ankizy rehetrarehetra ordinaire ny zanakareo fa apio izy amin'ny fitiavana izy izay mba afatra atao aminareo ray aman-dreny.